Misy tamin'ireo mpanao politika izay nitonona ny irotsaka ofidiana fifidianana filoham-pirenena kosa moa no nanapa-kevitra ny tsy hametraka ny antota taratasy teny anivon'ny fitsanana manokana amin'ny sanan'ny fifidianana tamin'ny ora farany. Anisan'izany mofo Max Fabien Andrenirina sy James Ratsimy. Tsy ao anatin'ny lisitry ny candidat irotsaka ofidiana fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana ny 4 Jolay avy izao Andriamatoa James Ratsimy avy amin'ny vondron'ity tanindrazana na Front Patriotique Malagasy. Mitsipaka ihany koa fisolokiana sy ny fampiasan'ny candidat sasany Front Patriotique Malagasy amin'ny fifidianana filoham-pirenena Andriamatoa James Ratsimy. No mafisiny fa tsy mandray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny tenany noho ny fisian'ny tanany vahiny ao anatin'io fifidianana io. Saingy fiarovana ny tanany malagasy kosa dia andray anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Izao ny antony tsy nandrahako ny nanterako ny antota taratasy rehetra na dia efa teny amin'ny ACC aza ny tenako lako tsiny amin'ny olona rehetra izay niandrana ny filatsahako. Ny antony zany dia tsy teo ambany vahoan'ny firenena mikambana ireo izay misoratena ho firenena mikambana satria tsy misy élection nationale zany eto fa élection baikony any velany reto komiseo eto. Sitrapon'ny mpanjana tany ny tedavina ho tanterahana eto. Izay ny tsy hanaovako ny fifidianana io, tsy d'accord amin'io mihitsy aho fa fifidianana zareo vahiny io. Fifidianana rehetra amin'ny députation dia fantatrao ny tanjon'ny Front Patriotique Malagasy fa fiarovana ny tany malagasy sy ny fangalarana ny tany malagasy. Manana candidat era amin'ny Madagasikara zay hatrany Orombeka hatrany Mampikonika hatretra Fenorivo izay nangalarana tany eto dia misy candidat anay hanao ny députation io. Ho an'Andriamatoa Max Fabien Andrenirina avy amin'ny atongo sangan'ny Madagasikara kosa dia mihevitra fa ilaina aloha ny fisian'ny fampihavanana ary ny fampiresahana eo amin'ny samy malagasy mialohan'ny firosoana ny fifidianana. Anton'izay nambarany anohanany ny ezaky ny FFKM. Sorry, ny fitiavan-tena hatramin'izay no mbola hitohy eto amin'ity firenena ity. Ka izay no mahatonga anay mihemotra tsy mitondra ny dossier-nay teny am-boda fa aleo zahay manome ny herinay rehetrarehetra amin'io fampihavanana tarina FFKM io. Araka ny fanazavana sangan'ny Madagasikara izay tarihan'Andriamatoa Max Fabien Andrenirina dia andray anjara feno amin'ny dinika fampihavanana izay karakarain'ny FFKM ho tanterahana ny 3, 4 ary 5 Meo avy izao eny amin'ny CCI Vato izy ireo.